fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Mandroso ampifaliana ny anatin'ny toerana sy ny tokantrano ary ny fonenanao indray ny tenako a Matthieu kely no mandroso ao anatin'ny fonenanao amin'izao fotoana izao tononona aminao ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra, ny fahatsarana ary hoambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Ao anatin'ilay fampianarana izay makasika an'ilay hoe ny anjara voatendry tsy mba miolaka, ny anjara tsy mba miolaka. Zay no lohahevitra hoentiko indray amin'izao fotoana izao ny fanisy ny fampianarana moa efa mandeha omaly any amin'ny YouTube any koa efa mandeha zay fampianarana izay fa toy an'izany no hoentiko eto, ny anjara tsy mba miolaka. Ary rehefa voatendry ho anao ny zavatra iray dia ho anao hatramin'ny farany. Tsy misy azo mamotika, tsisy azo marava ary tsy azo ny fahavalonao rombahana. Ny anjara voatendry ho anao na ezahana ho sakanana tahaka ny inona ary na ezahana fahavalonao pitehana tahaka ny inona ary dia tsy potika zany io. Rehefa ho anao dia ho anao. Eny ny inona ho ataony eo, mahazo misopatra izy, mahazo migafy izy, mahazo mamosavy izy, mahazo manimby izy, fa rehefa anjara voatendry ho anao, rehefa nomanin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao dia tadidio tsara, tsy misy mapotika an'io zany fa tonga aminao foana io na ho ela na ho aingana. Vavaka isika ilohan'ny tirantsika amin'izay fampianarana izay. Jesosy io ampiteneno indray fa vonona hitondra hafatra. Fantatro fa ny ara-panahin'ny olona dia mahery, fa eo amin'ny ara-tsaina sy ny tanjaka ao anatin'ny fony no marefo. Ka ny fampianarana zay hoentiko eto dia amin'ny azy herin-tsaina, herim-po mihoatra noho izay efa nanany, mba tsy hahatonga azy ho kivy ao anatin'izao famakivakiana ny fiainana eto ambonin'ny tany izao, ahatongavany amin'ny anjara tsara izay efa nomaninao azy. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, amen. Jerentsika ny andin-tsoratra masinary zay hitantsika ato amin'ny Exodosy toko 2. Exodosy toko 2 dia vakiko amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ny namonjena ny Mosesy sy nandraisany zanaka vavin'ny Farao azy ho zanany. Ny namonjena an'ny Mosesy sy nandraisany zanaka vavin'ny Farao azy ho zanany. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavy Levita, avy amin'ny mpianakavy Levy, lasa naka vady tamin'ny zanaka vavin'ny Levy, dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hita fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dinty sy fiara, dia napetrany tao amin'ny ataony zaza. Ary napetrany tao anatin'ny zozoro teo amoron'ny ely ny fiara, ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny mba hahita izay atao aminy. Ary nidina ny zanaka vavin'ny Farao mba andro taony ely, ary ny ankizivavy nitsangatsangana teny amoron'ny ely. Ary raha nahita ny fiara teo anatin'ny zozoro ny zanaka vavin'ny Farao dia naniraka ny mpanompo vaviny iray izy ka napaka azy. Ary noho ny nosokafany dia hita ny fazazakely, ary indro fazazalahy mitomany dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe: isan'ny zanaky ny Hebreo ity. Averiko dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe: isan'ny zanaky ny Hebreo ity. Dia hoy kosa ny anabaviny taminy zanaka vavin'ny Farao: andeha akapitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va aho, akaty aminao mba hitaiza ny zaza ho anao. Ary hoy ny zanaka vavin'ny Farao taminy: andeha ary dia lasa razazavavy ka naka ny renin'ny zaza. Ary hoy ny zazavavy ny zanaka vavin'ny Farao taminy:
ento izy ity zazy ity ka tezao ho ahy fa izao andohany karamanao de netindra vehivavy ny zaza ka no tezainy. Amen. Ny anjara tsy mba miolaka. Rehefa natokana ho anao io de ho anao mandrakizay. Ary ny tantaram-piainako, ny tantaram-piainanao, ny tantaram-piainantsika mianakavy, ny fiaonantsika, ny ora ifanenantsika, ny ora ifampiresantsika, ny ora zay niaonanao tamin'ny vadinao, ny minitra sy ny segondra nahaterahanao, ny fotoana rehetra isian'ny ranomaso eo amin'ny fiainanao, ny fotoana isian'ny fifaliana rehetra eo amin'ny fiainanao, ny fotoana tongavan'ireo ratsy rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao, ny fotoana tongavan'ny fahasoavana be deaibe zay tonga aminao, de tadidio tsara fa efa vita programa sy vita planina avokoa. Somary efa mba nandinika kely ihany ary namakafaka kely zay vao nitondra n'ity fampianarana ity. Nandefandefa saina nieritreritra hoe fa maninona no zao de mandinika ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana arakaraka ny andehanan'ny fotoana de misy zava-baovao to tonga mifanena aminao foana. De tonga saina hoe reny rehetrarehetra reny ve de mandehandeha ho azy, zany zavatra zany ve de tonga ho azy. Rehefa nandinika ny tenako de diniako hoe tsisy zavatra kisendrasendra zany amin'ny fiainana, tsy misy zavatra mandehandeha ho azy zany amin'ny fiainana, na ny fifakafantaratsika de tsy mandehandeha ho azy, na ny fifakafantaranao tamin'ny olo tianao tsy mandehandeha ho azy, ny niaonanao tamin'ny mpanompoina Andriamanitra anankiray tsy mandehandeha ho azy, ny natongavanao amin'ny toerana misy anao io tsy mandehandeha ho azy, fa efa anjara voatendry, tsy maintsy lalovanao, tsy maintsy andehananao ary tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainanao io. Be deaibe ny olona tratran'ny aretina mitovy amin'ny aretina mety nahazo anao, samy niakatra 19 na niakatra 15 daholo ny tension, fa misy olona maty rehefa niakatra 15 ny tensiony de maty izy, niakatra 20 tension maty izy, nefa maninona ianao tratran'izany tsy maty. Fanontaniana mipetraka zany. De mety ozy ianao hoe ka za ngamba ny ohatr'izao na zany ohatr'izao sy mba tena parazary iny, tsy atompoko. Efa natokana fa tsy mbola ho amin'izany fotoana zany ny hafatesanao, na hiakatra 80 ary rehefa tsy zay ny voatendry hoe tsy ho faty anao de tsy maty zany. Ny anjara voatendry de tsy mba miolaka, ary ny anjaranao de anjaranao mandrakizay. Betsaka sika no tafiditra ao anatin'ny famoiza-po, tafiditra ao anatin'ny alahelo, tafiditra ao anatina fakiviana fahaverezan-kevitra manoloana ny zavatra mitranga ny fiainanao amin'izao ora sy fotoana zao. Ozy ianao hoe za rery ve ny totombitana, za rery ve ny nateraka ohatr'izao, tsy ianao rery ny nateraka ohatr'izao, fa efa io mihitsy le lalam-piainanao. Ary mahitady lalana ahoana gauche à droite hoaiza sy hoaiza ianao de tsy ahita lalana hafa fa tsy maintsy ao anatin'io ihany ianao ny voaka, ary amin'io lalan'io ihany ny atongavanao amin'ny toerana zay efa nomanin'Andriamanitra hitoeranao. Eo angeny mahatonga ny olona lasa tsy mahatakatra an'izany zavatra zany hoe anjara voatendry ho anazy ty zavatra ty de rehefa misy zavatra mitranga amin'izay eo amin'ny fiainany de lasa mitady zavatra hafa izy zay mahadiso azy, ary lasa ohatrany hoe very fotoanany amin'le zavatra hafa zay nitadiavany lalana kanefa tsy maintsy miverina eo amin'le toerana eo amin'le lalana zay tokony hatongavanao amin'le anjara voatendry anao foana ianao.
Betsaka ny olona ohatra ataoko ohatra fotsiny, tsy mahita vahaolana mihitsy nefa ny anjara voateny le zavatra efa natao hoe mandritra an'izao minitra, mandritra an'izao segondra, mandritra an'izao andro, mandritra an'izao taona izy am'izao toerana zao ny toerany, ao anatin'ny safotofoto io izy. Ianao ve fa nahita olona mipetraka tao anatin'ny aretina hoe voantazo de tazo mandra-pahafaty, vao nanomboka kely izy de narariny tazo de mandra-pahafatiny mandra-pahalehibeany voantazo foana. Fa tsy maintsy misy point kely isan-karazany andingananao de tonga eo am'le toerany ianao, de eo aloha mety 2 andro, 3 andro, 4 andro, herintaona, 5 taona. De mifindra ndray de manana zava-baovao ndray, misy zavatra iainanao vaovao ndray, efa voasoratra ary voatokana ho lalana tsy maintsy ho lalovanao io zavatra io. Zay no ahafahako mampahery anao satria isika ny andrindra isika kristianina de manana herim-panahy, fa ny herin-tsaina sy ny herim-po tsy ananantsika matetika rehefa misedra olona antsika. Manana herim-panahy be mihitsy sika, ny tanjaka ara-panahy ananantsika raha isika kristianina, isika mpanompon'Andriamanitra. Fa eo amin'ny herin-tsaina rehefa misy problème, na eo amin'ny herim-ponao, ny herim-po sy ny herin-tsaina matetika mora mitolefika rehefa tafiditra ao anatin'le zavatra iray zay mifamaofao isika. Tena manana tanjaka ara-panahy be ny mpivavaka, fa ny tanjaka ara-tsaina sy ao anatin'ny fony dia kely ny heriny, ny herin-tsainy sy ny herim-pony kely rehefa misedra olana izy. Zay zavatra misy. Ary ny kristianina de tadidio tsara fa eo no tokony andinianao tsara hoe ity zavatra ity ve tsy maintsy lalovako sa zavatra tonga ho azy. Fa raha mbo manana toe-tsaina ianao hoe point tsy maintsy lalovako ty, toerana tsy maintsy ipetrahako ty olana ty, zavatra tsy maintsy mandalo amiko ty zavatra ty, de atanjaka ny ara-tsainao, atanjaka ny herim-ponao, de ny herim-panahinao moa zany efa manosika fotsiny de mahery ianao ary tsy mitolefika zany. De nohy tsara, misy lehilahy an'Andriamanitra atao hoe Mosesy no filaza azy eto, ny dikany hoe Mosesy moa zany de nalaina avy ao anaty rano, zay ny dikany hoe Mosesy, nalaina avy tao anaty rano. Mbola kely io voateraka io de nisedra olana be, nefa raha mandinika ianao ny tantara-pena Mosesy reo ny fiafarany, lehilan'Andriamanitra tsy azo atao ninninona na Farao raha nitoraka salia mihitsy hoe tsisy hevitra, manaiky anao mekoaka ary Mosesy. Zany Mosesy lehilahy enjany zany any amin'ny fahalehibiazana, izy efa anatanteran'Andriamanitra ny programa amoaka ny zanak'Israely tao Egypte, nefa ny tantara-pena Mosesy tamin'ny fahazazana problème be satria niafarany tamin'izy mbola kely tany anaty rano. Zany hoe olona efa nateraka no ho faty, navela ho faty any anatin'ny reniranony ely. Zany ny tantarany. Raha tianao fantatra, alefaso lavitra ny sainao anatin'ity fampianarana hoentiko ty hoe tsy misy zavatra tsy ho tanteraka zany, fa ny anjara voatendry tsy mba miolaka. Ny anjara voatendry tsy mba miolaka. I Mosesy dia anisan'ny zazalahy zay voasoratra atao amin'ny fotoana zay nisy problème ngeza be tao Egypte ho an'ny zanak'Israely hoe zay zazalahy teraka rehetrarehetra 2 taona midina vonoy ary atsy-pahazo ao ny elo ny fatiny. Ary anisan'ny teraka tamin'izany vanim-potoana zany i Mosesy, zany hoe tao anatin'ilay fotoana tena nisiny gidragidra be, olana be, famonoana zazalahy kely ateraky ny Hebreo tao Egypte, ho vonona any anatin'ny ranonely zay zazalahy teraka latsaky ny 2 taona. Ary anisan'ny zazalahy teraka tamin'izany Mosesy. Fa fanontaniana mipetraka, maninona i Mosesy ny tsy maty tamin'izany, fa maninona ny zazalahy kely be deaibe niara-teraka taminy, ringana ary nalefa taony ely daholo ho an'ny vai tao. Tonga nisy vai tao. Fa naninona ny tsy lasa tany Mosesy, ary tsisy hevitra tsony nanafenana azy araka ny tantara teo, nafenina izy
fa rehefa elany ela sarotra nafenina daholy am'izay de nanamboarany reniny fiara zozoro de mbola taiza ihany na nipazana mosesy mbola tao am'ireny ranony ely koa taona namonona zazalahy kely rehetrarehetra na tsy pazana mifatina zazalahy kely zanaky ny hebreo rehetrarehetra fa i Mosesy kosa nalefa tao tamin'ny alalany sambo zozoro kely. De zao ary ny zavatra misy iza nampifanena amin'ny Mosesy sy ny zanaka vavy ny Farao taonely. Maninona misy zazalahy kely be deaibe na tsy tao tsy mifanena tamin'ny zanaka vavy ny Farao ary tsy nahitana famindram-po hoe amindrako fo ty izy azy ty, fa maninona rehefa i Mosesy de namindrana fo ary nahita fo teo i maso ny zanaka vavy ny Farao. Mandehandeha ho azy ve zany zavatra zany aminao? Mandeha ho azy ve zany aminao? Jaranao mandinika enao maheno io mba hafahako mampahery ny toe-tsainao sy ny toe-ponao satria raha ny ara-pananao enjana be anao fa ny sainao mora malemy, ny toe-ponao ny herim-ponao mora malemy. Reo vao misedra olana rehefa sendra le kiondalana, sendra le problème, sendra le toerana zay tena hoe eto zany de ahoany ty de eo mihitsy no ampitrakako anao. I Mosesy rehefa nalefa tao am'ireny ranonely Andriamanitra kosa nikitika ny zanaka vavy ny Farao de hoandro ao am'ireny ranonely. Tsy maintsy atao ifaneny reo satria i Mosesy de efa voasoratra ny anjara voatendriny fa tsy maintsy amoaka ny zanak'Israely ao Egypte, anala ny zanak'Israely ao Egypte, hitondra ny zanak'Israely hiakatra ho any amin'ny tany Kanana. Efa voasoratra sy voalamina ho amin'ny Mosesy manokana zany tantara zany. Tadidio tsara zany. Efa voasoratra ho an'ny Mosesy manokana izany tantara zany. Betsaka ihany ny zazalahy teraka niaraka tamin'ny Mosesy fa tsy voasoratra ny anjara voatendrin'ireo de tonga de maty fahazazana any anaty reniranoely, fa i Mosesy dia navotana avy tao amin'ny reniranoely. Tsy maintsy nisy fionana i Mosesy sy ilay zanaka vavy ny Farao. De hoy ny Baiboly hoe rehefa nasaina nalaina i Mosesy avy tao amin'ny rano de jerena fa zazalahy ary mitomany. Dina voasoratra ary namindrana fo izy, namindrana fo izy. Tafahoana zanaka vavy ny Farao sy Mosesy tsy kisendrasendra ny onan'ireo. Tadidio tsara zany. Tsisy zavatra kisendrasendra zany ny onan'ireo, tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany ny onan'ireo. Ohatr'izay ianao na ianao mahita androany na ianao maheno androany na mahita amin'ny YouTube amin'ny vidéo na nienao amin'ny tionjam-peo ity amin'ny 107.2 FM ity amin'izao maraina zao, tsy kisendrasendra fa efa natao mihitsy ozy Andriamanitra amin'ny fotoana zao de maheno fampianarana matio ianao satria ao anatin'le olana ianao zao zay tena midomine ny toe-tsainao, manimba ny toe-ponao, manakely ny herim-batananao. Kely ny herinao satria na ny antony rehefa ny sainao voadona, ny fonao voadona na matanjaka raha ny ara-pananao reraka foana ianao. Marina zany lazako anao zany. Na matanjaka tahaka ninona aza ny ara-pananao, fa tsy matanjaka ny ara-tsaina, tsy matanjaka ny ao anatin'ny fonao, tsy matanjaka ny toe-ponao, tsy manana herim-po, tsy manana herin-tsaina kanefa manana herim-panahy, zéro ihany ny valiny. Tsy havita ninninina ianao, tsy havita ninninina ianao. Tadidio tsara izany fampianarana sy teniko ambarako aminao zany. Teto de tadidio fa ny fionan'ny zanaka vavy ny Farao sy i Mosesy tsy kisendrasendra. Maninona no tamin'ny fotoana io nahitana Mosesy ary maninona tsy tamin'ny fotoana hafa zay tsy tokony nandron'io zanaka vavy ny Farao fa lasa izy vao nalefa tao Mosesy. Fa maninona nisy fionan'ireo satria efa voatendry ho an'ny Mosesy izany. Inona moa ny zavatra tsy maintsy ho lalova Mosesy? I Mosesy dia atao amoaka ny zanak'Israely ao Egypte. Iza no mifehan'ny Egypte? Farao. Ndika zay
tsy maintsy nataon'Andriamanitra hoe ohatr' zao nanaovana an'ity Mosesy ty, alefa ao renirannely izy de iona am'ty zanaka vavy ny Farao ity izy, de ity indray aveo no hitaiza azy anangana azy ho zanaka, anangana azy ho zanaka, dia iainao amin'ny lapan'ny Farao izy, ahafantarany secret rehetrarehetra momba amin'ny fanjakan'ny Egyptianina. Satria na ny antony ho mpitondra fanjakana i Mosesy rehefa lehibe any aoriana any, zay lay anjara voatendry tsy mba miolaka eo amin'ny fiainan'i Mosesy, hoe amoaka ny zanak'Israely avy any Egypte izy hitondra firenena 12 be zao no firenena tsy maintsy hoentiny Mosesy ho any amin'ny tany Kanana, anafaka andreo amin'ny fanandevozana. Ndikan'izay tsy maintsy niditra tao amin'ny resaka fitondram-panjakany Mosesy. Ahoana ny planina tongavan'izany? Na mbola tsy ary Mosesy de efa voasoratra hoe alefa ao renirannely io, asiana korotana any Egypte, vonoina ny zazalahy rehetra, atao miona amin'ny zanaka vavy ny Farao izy no velomina fa sisa zay maty, aveo izy ho lehibe ao amin'ny lapan'ny Farao. Moramora nga aminao zany hoe misedra olana tamin'ny fahazazana zany hoe mbola zazakely mbola ohatrin'iny ianao de alefa ao anaty rano, manahoana ny fidobodoboko ny fony, mety niakatra amin'ny palpitation ny tena faran'izay mafy, mijaly mikikika. Zany nijaly ny ainan'i Mosesy vao tonga tamin'ny anjara voatendry ho azy izy. Tsy mora zany a, tady io tsara, tsy mora zany. Ohatr'izay nge ianao ohatr'izay ianao mahita io, maheno io, io zavatra mitranga aminao io ange tompo ka zavatra tsy maintsy andehananao zavatra tsy maintsy iainanao maninona tsy voasoratra ny amin'ny rahavavinao na ny rahalahinao na ny mpiray-tam-po aminao na ny fianakavianareo io zavatra misy io, fa maninona taminao le izy, maninona ny aminao le izy, mba havalio za mifanotaniko zany, fa maninona ny aminao le izy. De mety ozy ianao hoe ka za mitsy angamba nefa tena nateraka nandrindra taminay mpiray-tam-po, za mitsy angamba nateraka ijaly, za mitsy nefa nitotombitana amin'ny zanaka dada sy neny, tsia fa andalana makany amin'ny fahasoavana ianao, mandeha amin'ny lalana ianao io, fa anatratra lay programa zay efa voasoratra amin'ny tantaram-piainanao ianao io. Fa ny androany aloha ny hitanao de mafana be le izy, mamay be le izy, tena hitanao anaty laforo, de tsy mety amin'ny toe-tsainao, tsy mety amin'ny toe-ponao, de mametraka fanontaniana ianao hoe maninona re zany ohatr'izao fa nahoana loatra re, inona re ty mahazo aty Jesosy eo aiza ianao, Andriamanitra eo zange ty ianao raha ty ay ianao maninona no apetraka ao am'izao. Tian'Andriamanitra Mosesy fa nalefa ny tany anaty ranonely aloha, nasiny problème aloha tao Egypte, fa izany problème zany nefa lalana tsy maintsy ho lalovan'i Mosesy mba hatongava Mosesy ao amin'ny lapam-panjakan'ny Egyptianina. Azonao ve le izy? Mba hatongava Mosesy ao amin'ny lapan'ny Farao, mba hafantara Mosesy ny tokony atao, ary tadidio tsara fa rehefa tonga tao io Mosesy de ilay Farao zay tena nanandevony Egyptianina fahiny, lay Farao zay ifanandrina amin'ny Mosesy mihitsy amin'ny fotoana moana ny zanak'Israely eo Egypte, ino no niarany lalao taminy ino niarany lalao taminy, io no niaraka nanao raha taoko raha tia Madagasikara ika samy akizy de miaraka amin'ny lalao kanety, lalao kapsily, lasa manao milalao tôbila kely niaraka taminy, nanao basibasy kely raha tia amintsika any ambanivohitra. Io zazalahy kely zanaky Farao io ihany niaraka lehibe tamin'i Mosesy, reo niaraka ny lalao tao amin'ny tany, tao amin'ny tranon'ny Farao reo no niaraka niaina, niara-natory, niara lehibe, nefa io ihany ny adversaire amin'ny Mosesy afaka fotoana foy, io ihany ny adversaire amin'ny Mosesy. Zay nge le lazaiko anao ny zavatra rehetra voalamina voalahatra, ny anjara tsy mba miolaka, ny anjara tsy mba miolaka, ny zavatra iainanao an'io fantatr'Andriamanitra tsy maintsy lalovanao, ny zavatra lalovanao rapitsy fantatr'Andriamanitra tsy maintsy lalovanao. Jereo tsara na ny olona overy arange fa voalaza hoe akoatra ny zanaky ny fahaverezana ndikan'izay efa voasoratra mihitsy hoe tiany zanaky ny fahaverezana reto ny olona hovonjena. Misy olona tena adala be am'izao tontolo zao nge,
fa raha ivolana tsy hafatesany mibebaka izy tonga ao amin'ny fahamarinany misy karazan'olo loatra zany de mety ozy ianao hoe fa ahoana ary izy zany satria efa taranaka ho vonjeny iny ka tsy avelan'Andriamanitra ho very fa tsy maintsy tonga ao amin'ny fahamarinana vao maty. Fa misy olona ndray mandeha amin'ny fahamarinana voalohany fa aveo verin-dalana tafa verin-dalana niala amin'ny fahamarinana niala amin'Andriamanitra nandenanao fanao zao tontolo zao sy fampotsana satria efa taranaka voasoratra no very ka na de te hiroso amin'ny fahamarinana raha tsy tongany fa nyroso de tapaka eny an-dalana any akady ny hafarany. Fa misy olona tena mandeha am'izao tontolo zao tena hitanao hoe adala be tsisy hevitry ty ngamba ny tena olombery ary io aza tsarainao ivelan'ny olona aza tsarainao ivelan'ny olona tsika kristianina ny tena mpanao an'izany hoe reny angefa olona ho very mihitsy reny angefa olona ohatr'izao hoe iny ve olona mpanao antisity reny efa taranaka very reny tsy fantatra na ianao miteny io tapoko io ny taraiky any fa tsara ny fitsarana fanahan'olona sy fitsaratsarana olona ny fivavahanao atao tsara ataovy zay atongavanao an-danitra aza miditra amin'ny aferany hafa abetsaka mpivavaka mpanao an'izany reny ve taranaka rianina ve reny olona taranak'olona very fa tsy fantatrao ny iray segondra sy ny ray minitra aminjen'Andriamanitra an'io efa voasoratra ny amin'io fa ny androany ny hitanao ty izy ianao olombery io fa ianao tonga ao famarinana ozy ianao hoe za tonga any an-danitra nefa tsy fantatrao afaka heritona mety miverin-dalana tapoka ianao taraiky vita eo ny tsy azo amaritana ny olona hoe iza marina no any an-danitra iza marina no voavonjy na samytsika mpivavaka ao am-piangonana ary tsy fantatrao zay tena ho any an-danitra am'ireo na le tena manao robo misarebareba na le modimody adaladala sy ny sisa amin'ny fiainana ngamo ianao Andriamanitra ka malala ny atony tokony aminjenan'ny olona io tsy fantatrao zany dikan'izay aza miditra amin'ny fitsaratsarana olona mihitsy raha vao resaka fanjakan'ny lanitra fa ny azo atao de inona ny fahamarinana andao androso zay ihany fa ny anjara voatendry tsy miolaka zany io rehefa voatolotra ho anao na ahoana taona fahavalo eo tsy maintsy tonga amin'io foana ianao i Mosesy angeka hoe ho vonony zazalahy kely teraka tamin'ny fotoana tokony hamonona ny zareo fa na de nezana ara no vonona ny zazalahy kely rehetra nosoparana natao inona rehefa anjara voatendry ny Mosesy ny amoaka ny zanak'Israely avy tao Egypta ho any amin'ny tany Kanana de tsy matina problème mizany Mosesy niatrika problème Mosesy niatrika tena hoe fandrahonana ary tena hoe eo ambavahoanana fahafatesana fa tsy maty eo ambavahoanana fahafatesana tena hoe tsisy hevitra fa tsy maintsy ho faty zaza izy ahoana ny anafenana azy eo an-trano mandritra amin'ny 4 volana izy mbola alefa ao anaty ranony elony dikan'izay nge raha tsy nisy ny zanaka vavy ny Farao de maty teny ambonin'ny rano teny Mosesy maty mosary teny tsisy nonontsony teny izy zaza tsy afaka isotro rano tsy afaka anapoka an'ilay fiara zozoro kely hoe asoriko ty fa tena maty ny hafanana ato mety nitsambikina ny voay teny ambonin'ny ranonely teny de vita any anaty kibony voay vao tavela eo ambavahoanana fahafatesana fa tsy maty satria tsy mbola natokana ho amin'izany izy fa hamoaka ny zanak'Israely ao Egypta rehefa lehibe zay no ilazako hoe be deaibe ny zavatra nitranga taminao ny zavatra nisy taminao na voan'ny olona rehetra mitovy amin'ny kahan'ny olona rehetra ny kahanao fa le olona rava le olona potika le olona maty fa ianao io mbola io samy tratra amin'ny coronavirus daholo ny akamaroan'olona misy maty fa maninona misy tsy maty mandeha fiara ny sasany accident fa maninona misy tsy maty satria mbola tsy eo ny anjara voatendry hafatesany fa mbola hanao ny fiainana izy mety ozy ianao le problème ko ange tena ohatr'zao ka io aloha zavatra tsy maintsy ho lalovanao fa tsy hoe akory ho mandrak'izay ianao eo fa anjara tsy maintsy lalovanao io fa ny anjara voatendrinao lalana hatongavanao amin'ny anjara voatendrinao io problème io ary raha tsy mazaka an'io ianao fa mitady lalakafa de any amin'ny lalakafa ianao de midona amin'ny poto de verina eo ihany mandeha ihany de midona amin'ny rindrina de verina eo ihany satria ianao tsy mahay mipetraka sy mionona amin'ny toerana zay efa nametran'Andriamanitra anao hoe eto aloha androany mandroso kely ndray eto ndray raha pitso
Ny lokanao androany tsy lokanao rapitso. Ny vola azonao androany tsy mitovy amin'ny vola azonao rapitso. Ny rano sotronao androany tsy mitovy amin'ny rano voasotronao rapitso sy ny ravakapitsony amin'ny heritaona. Ny lokanao androany mety trondro fa rapitso mety sira fotsiny no hinananao vary. Mety androany ianao mihinana kitoza fa rapitso ianao mety siramamy no hinananao vary sosoa. Tsy mitovy. Fa ny fitondran'Andriamanitra anao efa voadinika, efa voalahatra. Noho izany aza mikoropaka manoloana ny zavatra mitranga. Aza matahotra ary aza mitebiteby, atanjao ny sainao sy ny fonao, fa ny fananao efa mahery. Fa eo amin'ny sainao mila matanjaka ianao, eo amin'ny toe-ponao mila matanjaka ianao, hiatrehanao ny zavatra mety hitanga ndray rapitso, anaovanao dingana, androsonao, atongavanao any amin'ny anjara voatendry, zay tsy mba miolaka, efa voatendry ho anao. Io tsy azon'ny olona pitehana. Azon'ny olona ravany ianao, azon'ny olona pitehana ianao, azon'ny olona soparana ianao, fa tsy mba ao anatin'izany ianao. Tsy mba ao anatin'izany ianao. Betsaka ny sakana tsy atongavana amin'ny anjara voatendrinao tadidio zay. Betsaka ny olana tsy maintsy ataon'ny fahavalo, ny karazana sakatsakany eny am-pandehanana, zay ataon'ny fahavalo, tsy atongavanao any amin'ny anjara voatendrinao. Fa io tompoko rehefa Andriamanitra manao zavatra efa voasoratra ho anao io, mahita lalana foana Andriamanitra amoahananao ao. Moa tsy anjara voatendry ho an'ny Israely va ny tany Kanana? Mafy be zany Farao zany, tsisy hevitra zany. Iza ny olona ifanandrina am'zany? Iza ny fanjakana saiady am'zany Farao zany? Fa rehefa ozy Andriamanitra Mosesy, ndana fa vitanao io. Adidy tsy maintsy napetraka aminao, anjara voatendry tsy maintsy ataonao io. Fa nanandaro Mosesy. Ozy Andriamanitra hoe tsy zavany naniraka anao. Hoy Mosesy, Jehova ô, maninona raha olo-kafa fa tsy mahay mandaha teny a? Maninona raha olo-kafa fa tsy mahay mandaha teny a? Fa ozy Andriamanitra, aza mandaha ianao fa lasa, satria tsy olo-kafa no voatendry amoaka ny zanak'Israely tao Egypte, fa anjara tsy maintsy napetraka tamin'ny Mosesy ny famoahana zanak'Israely tao Egypte. Ka na niezaka nandary tsisy hevitra. De mitovy amin'izany tsika. Io ny lalam-piainana aloha androany. Io zavatra mitranga aloha ny rapitso. Io aloha ny tontolo iainanao anatin'ny tokantrano. Fa moa ny armoaranareo fa tsy miova mihitsy mandra-pahafatinao. Mety nahazo armoara kely na 500 000 ianao tamin'ny 2005 ohatra. Aty amin'ny 2025 ianao mety efa mahazo armoara lengeza be reny ary ny tranonao efa tsy manofa trano tsoa fa efa mba mandroso ndray amin'ny toeran-kafa. Zany ny lalam-piainana, anjara tsy maintsy lalovana. Noho izany korazy ianao, aza kivy. Mitraka, atrehana ny fiainana, tratrehana ny lalana, andao androso. Zay fiafaran'io. Aza manaiky dominena olana manoloana ny zavatra mitranga androany. Fa tsy maintsy lalovana io, fa tsy mipetraka ao mandrakizay ianao. Noho izany tompoko, mahereza. Zay zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, anjara tsy maintsy lalovanao io. Anjara tsy maintsy lalovanao io. Ka hoy aho hoe, misy anjara tsara ao aloha ao. Misy toerana tsara ao aloha ao. Tratraro ny avonanao. Miakara amin'ny avona zay tokony hipetrahanao. Tratraro ny seza zay tokony hitoeranao. Fa eny am-pandehanana ianao io. Ary aza manaiky raha tsy tratra ny tanjana. Matanjaka ara-tsaina, matanjaka ara-po, matanjaka ara-panahy. Zay zavatra zay ilaina, ampiana vavaka, lasa io, ivavaka isika. Tompo, membonahatra ianao. Niasa ianao Jesosy tamin'ny alalan'ny fampianarana sy ny teny zay netiko teto. Meo hery, apanahy, herin-tsaina, herim-po, herim-batana reto olona reto. Aza velo hitolefika. Toany amin'ny tananao mahery ary sy to miakatra mba ho tafiakatra amin'ny toerana zay tianao. Ianao anie no hitondra azy amin'ny voninahitra, tsy amela azy io rery. Ary na inona mety varavarana, mikatona amin'ny lalana zay tokony alehany nefa ny atongavany amin'ny anjara voatendriny, manonona teny misokatra zany. Androany, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Eny tompoko, mirary soa antsika rehetra.
Matio kely no niaraka taminao tao anatin'izay fampianarana izay aza miala amin'ny onjam-peo izany raha manaraka onjam-peo 107.2 FM ianao na ny radio feon'ny lanitra. Raha manaraka amin'ny vidéo YouTube kosa ianao dia manokatra fotsiny ianao an'izay mbola tsy mahay izany de hoe sokafanao amin'ny YouTube anao de hoe Fabiola Damoro de tire kely Apôstôly Matio, averiko Fabiola Damoro tire Apôstôly Matio, zay lay zavatra jerenao ao amin'ny YouTube de mivoaka eo daholo ny fampianarana rehetra izany. Tsy mahazo resy ianao de aza diny miabone ny vidéo atsika sy ny zavatra ataontsika ao amin'ny YouTube ao anatin'izany de afaka aparitaka ao ihany koa fampianarana. Tahin'Andriamanitra, veloma tompoko. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 9:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Apôstôly Matio. Tsy mahazo resy ianao.